malagasy sy ny zandarmarim-pirenena malagasy moa no nanao nameila voninahitra ity lanonana ity miorarmena fa ireo lanonana ofisialy rehetra maneran-tany Solange Rakotoanosa dia misy hatrany ny fisafona ireo andian-tafika izay fa raha mikasika ity lanonana androany ity Solange Rakotoanosa dia efa nambara araka ny fanazavana hoe misy mizara telo no fanangonana ny vokatra Solange Rakotoanosa raha patahitana aloha izany dia tamin'ny 2020 ny volana novambra teo no nampiantso mpanao gazety ny tetỳ anivon'ny CENI nanambara ilay tendance na ilay fironana amin'ny filaza azy amin'ny teny malagasy amin'izao fotoana izao kosa 30 novambra dia fanambarana amin'ny fomba ofisialy ireo vokatra vonjy maika mariana ihany fa vonjy maika izy ity satria ny HCC no mbola ilaza zany amin'ny fomba ofisialy manao mikasika ireo dingana telo ireo Solange Rakotoanosa. Marina tokoa ny voalazanao miora Armiana tamin'ny 20 novambra teo no natao ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tetỳ amin'ny foloben'ny CENI tetỳ alarobia 7 andro aty aoriana dia hivoaka ny mpahambokatra vonjy maika ihany mbola etỳ amin'ny foloben'ny CENI etỳ alarobia araka ny fanazavana azy moa dia misy karazany telo ny mikasika ny fanangonana sy ny vokatra azo tamin'ity fifidianana natao tamin'ny 17 novambra teo ity voalohany dia misy ilay atao hoe tendance io zany le nambara tetỳ amin'ny CENI tetỳ tamin'ny 20 novambra lasa teo io tendance io zany no alalana ny fiforonan'le safidin'ireo mpifidy ny fiforonan'le safidin'le mpifidy ihany koa zany na io zany le hoe tendance faharoa manarakarak'izay dia misy ihany koa ny vokatra miainga avy any amin'ny commune sy ny district toy ny mahazatra izay anaovana kajikajy amin'ny ordinateur moa na ny machine arifomba izay zany nampatonga ity vokatra ity tena aingana vetivety zany dia nivoaka le izy io zany io faharoa io zany no mitarika ilay atao hoe vokatra vonjy maika amin'ny ora Armiana ary farany moa zany araka ny voalazanao teo dia misy ihany koa ny vokatra ofisialy izany hoe ny HCC no tompony teny farany amin'ity vokatra ofisialy ity mariana etona ihany zany miora Armiana mety mbola isy fiovana ny vokatra vonjy maika izay avoaka etỳ amin'ny CENI etỳ fa tsy hoe voatery hoe io vokatra io tonga dia io fa mety isy fiovana io arakarak'izay fitarainana voaray ihany koa mety mbola voarainy HCC ihany koa akoatran'ireo voarainy CENI tena Solange Rakotoanosa mety mbola mety isy fiovana zay sao dia gaga mantsy ny olona fa maninona ity no vokatra navoaka nefa tonga ry amin'ny HCC vokatra hafa navoaka mbola mety misy ireo fitarainana maro samihafa ka izay no mety mbola ampiova io vokatra ofisialy vonjy maika izay navoaka ny CENI io fa raha patahitana moa zany ny CENI ny andraikiny dia misahana ny fifidianana izy ity voamera-pirenena maleo teny misahana ny fifidianana ity manomana ny fifidianana ihany koa izy efa vita moa zany reny mandamina fifidianana manara-maso ireo raharaha-pifidianana rehetrarehetra mamory ireo voka-pifidianana mikirakira ary amin'izao fotoana izao dia tonga amin'ilay hoe famoahana ilay voka-pifidianana vonjy maika zany sika amin'izao fotoana izao Solange Rakotoanosa dia mizaka ihany koa ilay fahefa manady azy rehetra izy mba etoana ny fahamarinam-pototry ny latsabato dia zany anisan'ireo andraikitsy ny CENI avokoa ireo Solange Rakotoanosa amin'izao fotoana izao moa zany dia efa hivombona nomboka ny lanonana amin'ny fomba ofisialy efa hita ao avokoa ireo lehibe anahandro fanjakana efa tazana teo avokoa zao ny président ny HCC Andriamatora Solonjatovo Jean Michel teo ihany koa ny président ny CSC Andriamatora Soloso Dolin iny tazana miditra iny ihany koa ny président ny congrès ny tetezamita Andriamatora Arnaivo Andrenatoandro amin'izao fotoana izao moa ny ora Armiana dia ao amin'ilay efitrano natokana ho an'ny manam-pahefana ny prime ministre aloha miandro ny toromarika isan-karazany dia miandro tokoa moa zany isika rehetra amin'izao fotoana izao miandro ity lanonana lehibe manetriketrika tao aorian'ny fitsapakevim-bahoaka tamin'ny 17 novambra iny izay dingana lehibe tokoa irosona ny repoblika fahefatra satria nanehoany malagasy rehetra ny safidiny na iroso na tsy amin'ny repoblika fahefatra dia araka ilay vokatra amin'ny fomba vonjy maika moa zany dia
raha izay voaraina eto ampelatanana eto dia eo amin'ny manodidina ny 470 isan-jato eo izany ny nanaiky izay firosoantsika amin'ny repoblika fahefatra izay 520 isan-jato eo kosa no nanomeny tsy tamin'izany nefa moa Solange Rakotoanotsy ny vokatra ofisialy na firinam-baratra ihany dia mbola ny HCC no tena ametrahaka izay. Raha itodiana kely ny ora Arniaina ny tendance izay nambara ny fironana izay nambara tamin'ny 12 novambra lasa teo dia nitarika ny eny tamin'ny isambato 470 faingo 13 isan-jato ny tsy kosa nahazo ny salanisa 520 faingo 720 isan-jato izany hoe amin'ny ankapobeny efa tazanay mivoaka ny efitrano fandraisana ireo olo manakaja ihany koa moa amin'izao fotoana izao ny premier ministre lehibe ny gouvernement izay anatsika amin'izao fotoana izao lanonana amin'ny fomba ofisialy anambarana ny voka-pifidianana vonjy maika mariana ihany vonjy maika avy aty anivon'ny CENI zany dia aloha raha isika izao lanonana izao. Chef du gouvernement invite l'assistant va se lever. Amin'izao fotoana izao moa izany dia efa tafiditra ato anatin'ny efitrano filanonana ety amin'ny CENI avokoa ary dia iny tazantsika miditra ny filohan'ny CENI Andriamatoa Iva Ernirina Rakotomanana. Efa tazana ao an-damosiny avokoa moa izany ireo membre ny CENI rehetra amin'ny ankapobeny ny ora Arniaina miisa 9 izy ireo. Ankoatr'ireo membre ny CENI moa Solange Rakotoanotsy dia eo ihany koa ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny gouvernement izay tonga manatrika ity lanonana ofisialy ety amin'ny CENI ety amin'izao fotoana izao. Fotoan-dehibe ho an'ny firenena malagasy ity androany ity eto izany no alalantsika mbola tsy ofisialy aloha izy ity fa mbola vokatra